Erin Jesosy Kristy tonga soa fanatrehan'Andriamanitra tsika sy ianao. Safidy andray izy eto androany teny safidy anao ho azy irery voninahitra ary isaorantsika lehibe Andriamanitra. Isaorantsika hatrany ihany koa ny mpanompony izay mamesehatra tahaka izao mankasitraka indrindra tompoko tahian'Andriamanitra hatrany nareo dia tsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao isaorana ary ankasitrahana hatrany dia ny anaty fotoana tahaka izao dia tsy mivoaka maina ianao fa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny fitahiana ianao miaraka amin'ny fahasoavana ianao miaraka amin'ny fanambinana ianao voaka amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao voninahitra Andriamanitra rery ihany. Raha sitrako ny fotsika sy ianao andeontsika hipartazy an'izao fotoam-bavaka izao mba hiparitaka amin'ny filazantsara na ho an'ireo izay efa mahalana an'Andriamanitra dia tena hoe tombo fahalalana hatrany ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'ireo izay mbola tsy mahalala dia tena hoe hitady an'Andriamanitra izy andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany amin'ny alalan'ny fanaparitahantsika ny filazantsara dia mino fa vonona amin'izantsika sy ianao ary mino fa ho ankasitrahan'Andriamanitra zany. Ny rahantsika sy ianao hitory ny filazantsara dia anjarantsika manatanteraka an'izany makatoa an'izany ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Dia tsika nomboka amin'ny fotoana tsaroa fa ny fotoana tahaka izao dia eto Andriamanitra. Raha misy roana telo vory amin'ny anarako izy dia eo ampovoany manatrika izy dia manatrika anao amin'izao fotoana izao. Mila ny saintsika vonin'Andriamanitra, mila ny fotsika vonina izy fa izy hiasa ary izy anatanteraka ny zavatra rehetra izay iriny fotsika ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Hivavaka tsika eto androany fa ataovy tena hitan'Andriamanitra mihitsy ny etaeta ao anatintsika ny amin'ny fotoana tahaka izao hoe tsika mikatsaka azy mitady azy mandrakariva dia hisaotra an'Andriamanitra tsika satria izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra mendrika hisaorana indrindra amin'ny zavatra rehetra mihitsy navitantsika n'ity tontolo andro ity tsy tamin'ny herintsika tsy tamin'ny tanjakantsika fa tamin'ny fanahin'i Jehovah rery ihany dia tena mendrika hisaorana izy ary ihany koa hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra tsika ao anatin'izao fotoana izao hifontsika an'olo-tenitsika napaka mety endrika blokazy izay alefa amin'ny fahavalo mampatonga antsika tsy mandray zavatra avy amin'Andriamanitra mampatonga antsika tsy manana etaeta dia ravahantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alohan'ny hivavahantsika dia andeontsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko faha-efatra andininy fahatelo amby roapolo sy faha-efatra amby roapolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra. Ho avy ozy izy ny andro sady tonga ankehitriny izao zany fotoana izao mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana Andriamanitra tahaka azy dia tsika sy ianao zany. Anamarina izy eto androany anamarina anao izy eto ny fanahin'i Jehovah. Asandrato feo antsika dia andeontsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ny anaranao izay satria tsara ianao Andriamanitra lehibe ianao tsy takatra ny saina fahalehibiazanao Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra satria vao mihiratra ny masonay dia fahazavana fahatsaranao fahalehibiazanao izany hitanay Andriamanitra ny maraina vaovao ary zao hariva zao dia tena tsapanay fa ianao nanome hery nahavitanay an'izany tontolo andro izany Andriamanitra mankasitraka amin'ny zavatra rehetra izay nataonao ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra izay neverinay sy nieritreretinay vitanay nefa tsy vitanay izany raha tsy teo ianao Andriamanitra dia mankasitraka ny anaranao izay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao ny amin'izao tambazotra tserasera izao ny ahafahana manaparitaka ny filazantsaranao dia isaorana ny anaranao ary ankasitrahana Andriamanitra. Eto Andriamanitra dia mangataka ny fanahy masonao tena hiasa mahery vaika hisy ny fitarihan'ny fanahy masonao omena sehatra ianao fanahy masina manjaka ianao midira ianao anaty fo voninahitry ny anaranao rery ihany dia anao fanahy masina ny sehatra tarito izay fenoa izay voninahitry ny anaranao rery ihany. Andriamanitra izay tsy marina ary tsy tanteraka mampandainga anao izay ary mandainga izay Andriamanitra raha milaza ny tenanay fa marina ary raha manamary tena izay dia tsy marina izay mpandainga izay. Mangataka famindram-po sy fifonana avy aminao izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay tsy mety nataonay teo anatrehanao izay pentipentina rehetra dia diovy amin'ny ranao Jesosy Kristy ary afao izay ho afaka amin'ny ratsy rehetra ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Anao ny dera Andriamanitra ny laza mandrakizay
anay. Atolotray ny tenanay Andriamanitra ho fanatitra velona masina sitraka ao ho voninahitry ny anaranao rery any. Dia oka ny tenanay ho tonga tempolonao Andriamanitra, ho tonga tempolonao fanahy masina voninahitry ny anaranao rery any. Fanamahery no menao anay teo Andriamanitra, ka ninona blokazy sakana mampatonga anay tsy te handray, mampatonga anay malaindaina amin'ny fanatrianao rafana amin'izany hery fanahy masinao mahery zany, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Toerina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miasa amin'ny fahavalo rehetra, tsy ambinina tsy anam-pahefanany amin'izao fotoana izao, sy amin'ny sainay, amin'ny fonay, amin'ny mombanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha ianao miasa dada, tsisy mahasakana an'izany dia ataovy ny asanao tsara ho voninahitry ny anaranao rery any. Raha anao Jesosy Kristy andrakotra an'izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao rery any. Aleluia, amen. Amen. Na tsara ny Andriamanitsika sady mpanao ny tsara izy. Hitan'Andriamanitra ny foko, hitan'Andriamanitra ny fotsika sy ianao izay tena hoe feno fitiavana anazy amin'izao fotoana izao. Dia tsika mbola hitohy vavaka, hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 2:7 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Dao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao voalohany indrindra aloha dia mendrika isaoran'Andriamanitra satria nomeny antsika indray ty herinandro vaovao ty tsaroa fa tsika na dia indray minitra ray segondra tsy afaka manampy ny andro izay mbola iainantsika na ny taona izay mbola iainantsika fa Andriamanitra rery any afaka mitsinjo antsika sy manampy an'izany amin'ny fitiavany, amin'ny fahasoavany fa ndao tsika isaotra anazy mbola meny herinandro indray tsika ahafahantsika manao ny adidy sy ny andraikitra sy ny zavatra rehetra dia isaorantsika an'Andriamanitra izany arapetraka tsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ty herinandro ty izy ny anatanteraka izay kasaintsika, izy ny alavorary ny zavatra rehetra araka ny teniny teo dia asan-drato ary ny feoantsika. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola misaotra ary manatitra fisaorana lehibe ho anao izay Andriamanitra, fa Andriamanitra mendrika fisaorana ianao, mendrika hoderaina, mendrika kalazaina, mendrika homena voninahitra ianao. Fa tompony tompo ary mpanjaka mpanjaka ianao dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay fa mbola nomenao herinandro vaovao izay tsy tamin'ny herinay izany, tsy tamin'ny tanjakaina izay tianay hoe tsy maintsy ahita an'ity herinandro ity. Noho ianao Andriamanitra miasa, noho ianao mbola tianay, mbola mitsinjo anay, mbola misy zavatra tianao atao amin'ny fiainanay dia makasitraka anao feno izay Andriamanitra ny amin'ity herinandro vaovao ity. Tena derainay ny anaranao ny amin'izany, ankalazainay, omenay voninahitra ianao Andriamanitra. Ankinonay aminao Andriamanitra ny zavatra rehetra, ianao ny ampalavorary an'izany. Tarito izay fanahy masina mba handeha araka ny sitraponao Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny nofinay, ary tena hoe hitombo izay tompo amin'ny fahatahorana anao sy ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'ity herinandro ity fahalalana tsara avy aminao ho voninahitry ny anaranao rery any. Tompo midiran-tsehatra ianao amin'ny zavatra rehetra izay kasainy tsirairay avy atao na manao business izy na ihany koa miasa tena izy na ihany koa Andriamanitra mety hoe miasa amin'ny usine izy dia ianao momba ny tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao rery any. Ny teninao milaza Andriamanitra fahasoavana, famindrapo, izany ny anaraka anay amin'ity herinandro ity amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra ho anao rery any indray eo. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Tsika naraka ny tiry ity dia ao anatin'izany mangetaheta ianao fa eto Andriamanitra dia ao anatin'izany sady midery tsika tena hoe eto miantso fanahy masintsika tena hiasa izy tena hoe izy eo voninahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia andao ary tsika naraka an'izany ery izany aorianan'izany dia mivonoana ianao fa hitena amin'ny fiainantsika indray Andriamanitra aneo voninahiny amin'ny fiainantsika izy dia andao ary tompoko. Avy fanahy masino mameno ahy, mila niosotra ho aho avy amikery. Fanahy o tiako ianao, babonao ny foko, ary isan'andro hitombo amin'ny fitiavana. Ikasika ny fona ny fiainako an-tananao, sy tomianilanao aho atsapa ery vava
Aleloia, tsara ny Andriamanitsika. Eto izy amin'izao fotoana izao inoko fa nameno asy anao Andriamanitra tao anatin'izany herinandro. Tena nataontsika vokatry ny fotsika firesantsika n'Andriamanitra tao anatin'izany hira izany dia izy Andriamanitra tia anao dia mameno antsika hatrany hatrany izy. Toantsika hivavaka mba tena hisy ny fitarihan'ny fanahy masina izao fizarana fo izao mba tena voakasika ihany koa tsika handray ny fahalalana avy amin'Andriamanitra ary ihany koa tena hoe isy vokatra ny fiainantsika izany dia mangatana dia tendray azany satria ny tena Andriamanitra milaza izy dia mangataka dia izy nomena dia asandrato ny feo antsika. Ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao. Tsy mahefa ninino izay Andriamanitra fa mangataka ny fanahy masonao hiasa ao anatin'izao fotoana izao. Ampiteny mivavaka eo tsy izay tiako fa izay tianao Andriamanitra ary ny fahalalana izay fahalalanao Andriamanitra. Tsy te mihoatra, tsy te milatsaka fa izay ampitenenao fanahy masina dia izany ambarako eto ho voninahitry ny anaranao rery any. Dia kasio fonay Andriamanitra andray tany tsara tena mokatra ny teninao ho voninahitry ny anaranao dia anananay antoka hoe raha feno fahalalana avy aminao izay Andriamanitra dia andova ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho anao rery andray eo. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Androany dia izara zavatra anankiray amintsika sy anao Andriamanitra eto androany dia ny sekret amin'ny fahalalana.
maro ny sekret amin'ny fahalalana fa ty zavatra ray ity hozarain'Andriamanitra amiko sy aminao eto androany dia zavatra ray ozy izy fa mino fa tena zava-dehibe zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra izay ijoroantsika moa amin'ity volan'ity izay hitantsika ao amin'ny ohabolana 7:7 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ny fahasambaran'ny olona izay mahita fahendrena ozy izy manao hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Tsika sy ianao zany rehefa mahazo fahalalana sy fahendrena dia sambatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Nefa zany fahalalana sy fahendrena zany dia misy sekret zany. Misy sekret zany dia azahoantsika an'ilay fahasambarana dia mila raisitsika ny sekret avy amin'Andriamanitra. Inona moa zany sekret zany ry havana? Jesosy Kristy rehefa tonga teto an-tany izy dia tao anatin'izany fanahy masina tena hita tena azo tsapaina tanana mihitsy ny fomba fiasan'ny fanahy masina teo amin'ireo mpianatra teo amin'ny Jesosy Kristy. Tena hita mihitsy tena azo tsapain-tanana satria raha ohatra hoe nisy vehivavy izao ilay narary tao anaty baiboly dia hoe vao nandalo Jesosy dia tena tsapan'i Jesosy mihitsy nisy hery rehefa nandray ny sombin'akanjony nandray ny sombin-damban'i Jesosy ilay narary dia sitrana izy dia mbola tsy miova izany fiasan'Andriamanitra zany satria ozy ny tenin'i Jesosy Kristy andeha ozy izy ary andefa ny fanahy masina, andefa ny fanahy masina tsy ho irery ozy izy anareo fa ny fanahy masina zany ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina zany no alefany ho atsika sy ianao ary mbola miasa zany hatramin'izao ka ho mandrakizay hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola miasa ny fanahy masina zany. Tsy miova zany fomba fiasan'Andriamanitra zany. Andao nefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika fahalalana tsara dia mila manana ny fanahy masintsika, mila feno ny fanahy masintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:4-9 ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny mpananatra ozy izy dia ny fanahy masina izay irany ray amin'ny anarako, iran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ampianatra ozy izy zany hoe raha tsisy mpampianatra tsy afaka mahalala antsika sy ianao. Dia Jesosy Kristy ny rana ny teny izy hoe izay irany ray ozy izy amin'ny anarako. Jesosy Kristy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany Andriamanitra no nandefa ny fanahy masina. Ampianatra anareo ny zavatra rehetra ozy izy. Zavatra rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izy tsy ny teny ny ray ihany fa mila manana an'io fanahy masina io tsika mba hahatonga antsika ho sambatra, mba hahatonga antsika hatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mila manana ny fanahy masintsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Eksôdôsy 1:7-7 manao hoe ary efa nofenoko fanahan'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiran-tsaina sy fahalalana avy amin'ny taozavatra samihafa zany tenin'Andriamanitra. Efa nofenony fanahan'Andriamanitra izy zany. Tsika sy ianao zany, tsika sy ianao safidian'Andriamanitra, mpanompony tsika sy ianao, sarobidy eo masony tsika sy ianao. Andriamanitra mahagaga izy. Zao amin'izao vanim-potoana izao zany fanahy masina zany tena raha tsika mangetaheta, raha tsika tena maniry fatratra n'izany fanahin'i Jehovah zany omeny atsika zany. Ozy izy ny tena misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe tsika na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa maika fa Andriamanitra mahay manome fanahino an'izay mangataka aminy. Dia tsika sy ianao omen'Andriamanitra amin'ny fanahiny. Misy tenin'Andriamanitra zay amin'ny Joba 2:20-2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hoy izy tamin'ny olona indro fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Avy amin'inona moa no hatanteraka an'izany ny fahatahorana ny tompo? Avy amin'inona? Avy amin'ny fanahy masina. Raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra tsika tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia ny fahendrena misy fanahy manaraka fanahy fahendrena, fanahy fahalalana ahafahantsika miala amin'ny ratsy satria mahalala ny tenin'Andriamanitra tsika sy ianao. Dia ny sekret zany mila manana ny fanahy masina tsika, mila feno ny fanahy masina tsika.
zay le hira hoe omeo solika tsy ataotsika hirahira fotsiny zany fa tena mila feno solika tsika tahaka indreo virjina dimy endry nalala izy ireo de manina tafiditra tamin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izy ny teny Jesosy hoe mandro soa izy. De zao amin'izao vanim-potoana zao avy Jesosy Kristy tsy fantatsika minitra ny segondra fa mila mahalala ny tenin'Andriamanitra tsika, mila feno solika tsika de avy amin'ny fanahy masina zany. De amin'izao fotoana zao de mino fa manana hetaheta ianao hikatsaka fahafenoana, hikatsaka zava-panahy de feno fanahy masina tsika sianao voninahitra Andriamanitra rery any. Amin'izao fotoana zao raha mangetaheta ianao angatao fanahy masina fa eto izy amin'izao fotoana zao ameno anao, hikasika anao, ina ny olanao, ina ny aretinao, fa rehefa io fanahy masina io mameno anao maivana zany, rehefa io fanahy masina io mameno anao misinda zany. Amin'izao fotoana zao mangetaheta ianao fandrotsaka an'izany fanahy zany Andriamanitra, fanahy Jehova mirotsaka aminao, fanahy masina mameno anao amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra amin'ny teninao, voninahitra teo anao rery any. Dada amin'izao fotoana zao zay mangetaheta, fenoy dada zay mangetaheta amin'izao fotoana zao ny hery ny fanahy masinao ameno azy, alalany ny sitraponao Andriamanitra, satria ny sekre ny fahalalana de fahafenoana fanahy masinao Andriamanitra, satria fanahy masinao le mampianatra ny zavatra rehetra hozy izy ny teninao de fenoany tsiraray avy Andriamanitra. Afany ihany koa miala amin'ny ratsy araka ny teninao tao amin'ny Joba 7:20 teo hoe rehefa manana fahalalana izay de afaka miala ao anatin'ny ratsy. De fenoy izay Andriamanitra mba ho afaka ho voninahitra ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voninahitra ho anao rery any indray eo. Alleluia, amen. Amen, tsara ny Andriamantsika zany fahafenoan'ny fanahy masina zany raha manana olana eto ianao androany tononoko amin'ny herin'ny fanahy masina fa mivazany mahita vahaolana ianao ao anatin'ny minitra sy ny segondra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha marary ianao sitrany ianao amin'ny herin'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Deo tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana teto ary ametraka an'izao alina zao eo am-pelatanan'Andriamanitra mba tena Andriamanitra hiaro atsika satria tsika matory tsy mahatsara ninina fa rehefa izy miaro atsika tsisy asany fahavalo afaka hikasika atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de asan-drato ny feo atsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao Andriamanitra ary midera mame voninahitra ny anaranao, misaotra ny amin'ny fitarihan'ny fanahy masinao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay natao teto dada, makasitraka ny anaranao ny amin'ny fotoana teto tsy tamin'ny herinay, tsy tamin'ny tanjakay fa isaoranay ny fanahinao masina izay niasa teto Andriamanitra. Anao nidera nihaja voninahitra mandrakizay raha eo fiandohan'ny fotoana sy ny fihavarany, fampiasainao ny mpanomponao ny olona izay nalefanao, ny olona izay nitahianao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teninao, fahafenoana izay nataonao tamin'ny zanakao tsiraray avy de isaorana ny anaranao zany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada raha tory izay amin'ity androala ity, raha anao any Jesosy Kristy andrakotra ny tolana ambaravarany tsiraray avy, ny anjelinao itoby manodidina ny tsiraray avy, ireo izay mbola mandeha miasa omeo hery izy Andriamanitra, aoka hiratra tsara amin'ny masony mba tsy ho voan-javatra ny tanany ary tena omby izy hamokatra izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voninahitra teo anao rery andra eo. Alleluia, amen. Amen, tsara ny Andriamantsika. Tahiana ianao niditra tao anatin'izao fotoam-bavaka zao, tahiana ianao mivoaka ao anatin'izao fotoam-bavaka zao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jauna voalohany 4:4 fanahy maheriny ao anatinao fa tsy fanahosa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika sy ianao amin'ny andro rehetra iainantsika de toetra ao an-tran'i Jehova andro lavintsika sy ianao de samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko de tafandriamanitra fanahy fahafenoana mameno antsika na de ao anatin'ny torimaso ary ahita fahitana anofy avy amin'Andriamanitra tsika sy ianao ho voninahitra Andriamanitra rery any de vavolombelona mifahirata masinao raha maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de raha pitso maraina amin'ny 5 sasany fotoam-bavaka eto Maorisy any Madagasikara amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko de amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.